voalohany aloha misaotra an' Jesosy tsika androany fa androany indray no fanomboan'ny herinandro omalitsika teny ampanovana fitsangatsanganana be dehibe no mangataka hoe avereno tena maro ny tsy nahalala nefa efa nampahafantarina ihany koa fa teny zao ara lundi de Pentecôte dia miverina tsara tsika sady atao mafinaritra be ny organisentsika melony fotoana ho an'izay tany a kilalao hatramin'ny farany non stop tena niara lalao ny mpiara-manompo tena fifaliana sady le izy tsy kilalao adaladala fa kilalao evangelika mihitsy le izy sady mampitombo fiainam-panaly izy any mampandroso misy suspense kely eny atenatenany a irarinany mbola misy isiny zany a bebe kokoa hatrany amin'ny fiarahantsika amin'Andriamanitra ilaina ane mba miara-kotra reny koa tena fanafoizina mihitsy ny fotoana tany tena tsoroko aminareo tsy de natao hoe sekoly be tany fa kilalao ny tany vita mivavaka de ny lalao a de ny sakafo a de ny deran'Andriamanitra amen tena fifaliana tany ino koa fa manaraka tsy ratean'izay daholo ny rehetrarehetra amen mitahiny tompo antsika menakavy raha io ny anaran'i Jesosy raha iteny aminay ianao de ataovy tsapana isan'andro isan'andro ny asarobidy akanto ny fanambarana feno avy aminao eo amin'izay toerana ipetrahanay androany ataovy toerana ahitana ianao Andriamanitra oka ny fonay iombona aminao ny sainay iray aminao ny fanahinay tena tafiombona lalina tanteraka aminao indray raiso ny teny fanamasino de oka ianao hiasa mahery ao anatinay tsirairay avy ampitoetra sy ambroly an'izany mba tonga an'izany vokatra azo sapahitanana aza vela izy fa varimbaryana avy ety ivelany ampivily lalina ny fifantohanay hiala aminao ataovy mijoro mandrakariva zay hitoetra ho mahatoky mandrakariva amin'ny teny sy ny sitraponao mandram-piverinao amin'ny anaran'i Jesosy amen tahiny tompo daholo tsika menakavy androany maraina androany a de faly izara aminareo ny tenin'Andriamanitra indray ohatrany hoe teny mpanairana izy ity fa afatsika miaina sy mametraka ny androtsika eo ampelatanan'Andriamanitra amen de samy mahazo toerana miarabantsika rehetra ho tahin'Andriamanitra daholo isika Jesosy taorian'ny fitsanganany a de petraka 70 andro izy nizara momba ny révélation fanjakan'Andriamanitra misy dingana sy fanambarana efa nizaraiko teto foana tsy zaka amin'ny mpianatra talohan'ny akarany tambolana teto tany anazy fa tsy maintsy nampianariny ny cours accéléré ny mpianatra nandritry ny 40 jours a ny récupérena an'le fotoana nandritry ny 3 taona zay tsy nahatakarany zareo an'le lesona hitanareo amin'ny alalan'ny fanomezan'Andriamanitra ny fanahany de misy le antsony amin'ny teny anglisy hoe divine acceleration na le hoe fahafanganam-pandeha avy amin'Andriamanitra accélération divine ozy izy ny teny frantsay cours tena faran'izay enjana ao anatin'ny 70 andro mahasolo ny 3 taona azonareo mipetraka fotoana fohy nefa azahoana zavatra tokony hotovozina ao anatina fotoana maharitra mahita androany maraina mifahatsirotsaina avy any ambony amin'ny alalan'ny fanamasina omen'Andriamanitra anao de ny kory tokony ataon'ny olona 100 taona mandra-piainana eto ambony tany vitainao anatin'ndray volana fotsiny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta amen zay nivoana fatakaran'izay tsy hoe mametraka an'le izy hoe iangona fotsiny ao anatin'ny sainao fa ahafahanao mijoro afaka mampiatra an'izay zavatra voarainao ihany koa amin'ny fomba tsotra alleloia sady manampy anao zay fiainam-panahy mampijoro ny aminao zay satria manohana anao le teny mampandroso anao amin'ny lafim-piainanao ray manontolo satria anananao ny traikefan'ny lanitra androany de zara manokana mikasika momba ny zava-miafin'ny fotoana zava-miafin'ny fotoana tsika zao nomen'Andriamanitra zavatra tsy mitovy vo mijery ianao na talenta na fahasoavana misy zavatra anankiray mampahazo aina ny olona anankiray de misy zavatra anankiray mampitotototo ny olona anankiray nefa ataon'le olona amin'ny fomba tsotra de gaga ianao hoe ary izy mahazo aina be mihitsiny nefa zay fa tena amin'ny stress faran'izay enjana mbola tsy hitako ihany hoe ahoana amin'ny fomba ivoahana inona ny tiany baiboly ho tenenina tsy ny zavatra rehetra nataon'Andriamanitra mitovy nomena ny olona fa na fahasoavana na fahendrena na taleta de nataon'Andriamanitra samy hafa eo amin'ny fiainan'ny olona zarazarany samy hafa ny fanomezam-pahasoavana fa ny tompo raha ihany de ohatray koa ny taleta ohatray koa ny fiodirana ohatray koa ny fitsiky ohatray koa ny fiteny
ohatr'izay koa ny volokoditra, ohatr'izay koa ny fiheviana, samy hafa daholy. Fa zavatra anankiray no itovizan'ny olombelona rehetra eto an-tany nefa fanomezana avy amin'Andriamanitra, fotoana. Ny fotoana dia iraisan'ny olona rehetra. Tsy hoe natonga azy nanan-karena ny men'Andriamanitra 48 heures fa ny na 24 fotsiny. Fa ny fotoana no men'Andriamanitra itovizana daholy ho an'ny olona rehetra. Io zany ny ombonantsika rehetra eto amin'ity tany ity, fanomezana izy io. Men'Andriamanitra fotoantsika mitovy. Naviaizitsika naviaiza fa rehefa olombelona eto ambony tany dia nomeny mitovy. Tsisy latsaka mihitsy fa 24 heures ihany 24, 48 heures ihany ny 48. Tsika samy manana ny lanjantsika, samy manana ny alavantsika, afoy, tare, fahasamihafana amin'ny loko, taleta, toe-karena, ankonana, culture, tsisy itovizana. Fa ny zavatra imbonantsika rehetra, firy ny olombelona eto ambony tany, 8 milliards, ny olona 8 milliards eto ambony tany, men'Andriamanitra fotoana mitovy daholo. Inona ny mahasarobidy an'io fanomezana eo? Mila fantatsika hoe fanomezana izy io. Ianao rehefa manome zavatra olona anankiray dia fantatrao fahasoa azy ary ilainy. Andriamanitra zany mahatonga ny mentsika fotoana, fantany fahasoantsika ary ilayntsika ilay fotoana. Nao tsika samy isaina daholo resaka momba fotoana mihitsy tsika noany. Mahatonga antsika mba tsy ho tara fotoana na atonga antsika tsy ho tonga ara-potoana. Na koa izy io koa zany io fotoana io koa mety very, mahatonga antsika tsy ho very fotoana. Azonao fetraka ilay izy. Neny tsika ohatra mieritreritra hoe tsy nomena fotoana, nomena ilay izy fa narintsika. Tsika zany mila manontany amin'ilay mpanome hoe ahoana ny fomba tokony ampiasana azy. Zay ny antso ny vavaka tsy maintsy ilayntsika foana amin'ny fotoana rehetra. Aloha fa tsy hoe manao le teny sarotra be reny fa ataoko ampilaminana tsara androany. Ohatrany lasa ohatrany hoe ohatr'izay mihitsy sina le façon hitenenako. Dia efa mahazo kina kely indraindray amina pasteur sasasasany. Aloha tonga dia valiketo ry zalao anatin'ny ao ambadimbadika eo. Hoe ianao rehefa miteny izy sarotra be nefa lalina be, aza mangady lalina loatra. Zay moa fiteny aza mangady lalina loatra fa sarotra be mihaino anao. Mba safosafo ihany le izy fa indraindray ohatrany hoe mamona aminaina sofina mihaino an'le izy rehefa ela loatra. Ho an'le zatra aloha tena makafy. Sa tsy zany? Halleluja! Fa ho andrehetra tena fona. Fa ohatrany hoe zay mihitsy nanaovan'Andriamanitra dia zay terena hitovy aminareo. Amen. Aloha azo aina amin'le fomba hitondran'Andriamanitra ako. Mety sarotra be le izy, fa mora kely le izy rehefa misokatra tsika. Soka fotsiny dia ino le izy fa mahafinaritra be. Amen. Mahasarobidy an'io fanomezana io inona? Ny fahatsarana na faharatsiana mety hanapaka sy hanjaka ao fiainan'ny olona anankiray dia misy kely idirany amin'ny fomba fampiasan'ny fotoanany. Ny fahatsarana, ny faharatsiana zay mitranga amin'ny fiainan'ny olona anankiray dia misy idirany kely ihany amin'ny fomba fampiasan'ny fotoanany. Mitovy ny fotoana omen'Andriamanitra antsika, na mpanan-karena ianao na mahantra, na lava be ianao na fohy, nomen'Andriamanitra 24 heures isan'andro ianao. Io tsy midika hoe zaza na tanora na antitra fa mitovy daholo. Na fotsitsika, na mena hoditra, na mainty hoditra, na mavoditra. Tsy olana fa zao manana fotoana 420 ora isan'andro isika. Nomen'Andriamanitra fotoana mitovy isan'andro io amin'ny olombelona rehetra eto ambonin'ny tany mba ahafahan'ny olona miaina sy manatanteraka izay zavatra rehetra ilan'Andriamanitra azy eto ambany masoandro. Mba fantatrao moa, manana antony ianao eto an-tany mahatona ataon'Andriamanitra. Misy ny atao hoe antom-pisina ary misy koa ny atao hoe tanjom-pisina. Misy tanjona koa ao ambadiky ny fisinao eto ambonin'ny tany. Dia nomen'Andriamanitra le fotoana. Ka ny fotoana dia tsy azo sakanana. Ny fotoana tsy azo sakanana fa ny fotoana mandroso foana. Lefa lasa ny 2 minitra dia lasa. Ary tsy azo samborina le 2 minitra fa efa lasa iny dia lasa. Zany hoe ianao zany tsy manana koatra ny présent amin'izao fotoana izao ny ankehitriny amin'izao ora iterenan'izao ny atao hoe eo ianao. Lasa efa nilalovanao no avy etrehanao. Noho izany mila mahay fe ianao an'io fotoana omen'Andriamanitra anao io. Mila manina hoe mahay fe an'le fotoana. Tsika tsy afaka anakana ny ray andro zany. Tsika tsy afaka anakana ny ray andro tsisy.
nampijanona azy sy hitranga satria tsy miankina aminao ny fisian'le fotoana ny anjaranao dia mife mampiasa an'izany fotsiny a tandrify amin'le fanomezana izay nomen'Andriamanitra anao ny anjaranao mife sy mampiasa an'izany fotsiny a tandrify an'izay anjara nomen'Andriamanitra anao raha dika dia zao na tsy azo sakana na instoppable aza ny fotoana dia azo fehezana na contrôlable izy ny fahaizanao mampiasa an'le izy no ahafahanao misitraka fahatsarana maharitra mahazo tombony avy amin'izany fotoana nomen'Andriamanitra anao zany na koa raha sanatrika tsy hainao no mampiasa an'le izy dia lasa nomen'Andriamanitra tombony ianao amin'le fotoana natao fanomezana fa fahaty antoka ho anao le izy satria tsy hainao no nampiasa an'le fotoana izay nomen'Andriamanitra anao ao tsara tsika amin'ny fotoana dia tadio ilaintsika mijery todika mijery hoe inona ny fahafanao ahoana ny fomba nampiasanao an'le fotoana ary ao anatin'ny fampiasam-potoana ianao dia tsy tokony hipetraka fotsiny hisaina n'izay zavatra tsy tokony hosainina fa tokony isy fotoana ianao hanao bilan na hiezaka ahafahanao manatsara an'izay fotoana mbola omen'Andriamanitra anao manaraka indray marina zay rehetra misy fanomboana dia tsy maintsy isy fiafarana matoa ny tomboka izay zavatra raha izay dia tsy maintsy isy fiafarana indray androany zay ny antony hanomezantsika n'Andriamanitra fotoana ny tena fahendrena eo amin'ny fiainana dia ny fahafahanao aloha voalohany indrindra aza mieritreritra hoe anao inona no ataoko fa misy fahatakarana ao anaty eo ohatry ny adaladala matetika ny olona mijery an'io fotoana io anatin'ny 24 heures dia mieritreritra izy hoe maty antoka be mihitsy raha manome an'Andriamanitra adiny telo satria misy fotoana tokony hanaovanao zavatra apetony nofinao zay omenao lanja lavitra mihoatra noho ny fotoana zay tokony omenao an'Andriamanitra nefa afaka nomenao tombonandro reto le afatrafatra tiako anairana kely ho an'ny rehetra misy fotoana ny fivavahana ampandeferina fa zavatra hafa nomena tombony raha fantatrao ty famarinana anankiray ity dia isaina lalina ianao ny asaribidiny fisianao eto amboniny tany mba fantatrao fa mitsahatra treo amin'ny fahafatesana daholo ny programa rehetra ary amin'ny fotoana fahatesanao na misy rendez-vous maika be amina miliara ianao raha pitso fa akzita an-tampoka androany sady tsy raisinao le volana dininao Andriamanitra dia ho aiza le izy ary ty le problème be dia be le fahataraikana ao anatin'ny fon'ny olona ho excuse apetrany foana tsy ahafahany tena mandroso sy miombona amin'Andriamanitra matanjaka ianao tsy manam-potoana fa mbola mitady vola mitombo ny taonanao antitra loatra noho izany tsy afaka mandoaly kely antsony eny amin'ny hôpitaly ianao tsy manam-potoana hitsoana an'Andriamanitra fa manaintaina maty ve voatara loatra janao masonao kaikinao mbola manam-potoana ianao hoe ataovy zay tokony atao amen fa maninona le izy inona ny zavatra mitranga nanjarina sina ny ora ny andro volana taona mba hahafahana mandrefy fotoana any amin'ny mandrakizay tsy mila ianao mandrefy fotoana satria tsisy fotoana any any mandrakizay tsisy fotoana mitohy be fotsiny tsy ilaina hoe taraiky natory adiny enina ary ianao ohatra dia mahazo matory adiny enina satria nao tsy misy montre any manenjika zavatra be fivoriana sy ny toroteny any raha ohatra ka ilaina fa any moa tsy ohatra ny tsisy toroteny tsony any fa fiderana mibetsaka any ohatra ny tseninao tsony hoe roviana mifarina le izy ary roviana ny nanomboka fa raha mbola eto an-tany ianao mila montre satria ny anton'le montre mandroso le fotoana dia ny fiazakazahana koa mandroso ny fem-potoana koa mandroso ty resaka androany ty ny tsy dia tian'ny olona hore loatra satria ao anatin'ny tanjaka ny olona tsy mieritreritra hoe ndray androany aleto ary io le fandrika angeza be tsy tandreman'ny olona matoa misy orany andro volana taona dia mba hahafahanao mandrefy fotoana reo no afahantsika mandrefy ny alavan'ny fotoana na ny fahalasanan'ny fotoana zay nandalovantsika teto ambonin'ny tany ao sika ny mametraka ny lara-pamehana mandra-patonga ny taona sy ny fandrosoan'ny fotoana manaraka indray inona ny lara-pamehana eo amin'ny fiainanao samy mametraka ny tanjony avokoa ny olombelona tsiray avy samy mametraka ny vision eo amin'ny fiainany samy manana an'izany atao hoe tombony anana ny ara-potoana zany amin'izay fomba nanomezan'Andriamanitra azy mitovy
ny fandroso'ny fotoana dia mitaky atsika toe-po manadino ny lasa koa. Rehefa mandroso ny fotoana dia misy fotoana Andriamanitra tiany ianao anadino ny lasa. Ny tsy mety sy ny ratsy rehetra dia tsy hahafahanao mandroso anapa-kevitra amin'ilay zavatra vaovao amin'ilay fotoana vaovao men'Andriamanitra anao. Matetika mampirisika antsika hiatrika amin'ny fahavononana no avy ny zavatra rehetra izay nalovantsika tamin'ny lasa. Satria indraindray misy fotoana raha mitodika ianao mijery ny lasa sy ny tsy fahombiazanao dia ohatra ny tehiteny zany ny fiainana hoe tsy haikaiza-tsony zany ianao. Misy zavatra tokony ho adino dia misy zavatra tokony ho tsarovana. Zany ny antony tom-baovao, ny andro vaovao satria misy ny efa lasa sy ny taloha ny dikany ary misy ny vaovao vao omen'Andriamanitra koa. Misy ifandraisany ny fitantanana fotoana omen'Andriamanitra sy amin'izay mety endrika aratsy sy atsara ny zavatra hitrangy eo amin'ny fiainanao. Misy ifandraisany ngezabe amin'ny fitantananao fotoana izay omen'Andriamanitra ny aratsy sy atsara n'izay fotoana iainanao zay. Tsy misy fotoana ratsy zany fa nitranga miseho aminy no maritra ny faratsinina ny fahatsarana. Misy olona manao fety betsy ambadikatsy dia misy olona indray ariana ny nary mitomany. Ny fotoana ny mamaritra ny fiainanao eto ambonin'ny tany. Rehefa misy manontany ianao dia mamaly ianao hoe 20 taona ny dikan'izay voafetra ianao zany. Ary na tianao na tsy tianao arakaraka ny tombon'ny fotoana dia misy fiovana mitranga. Zany no antony amaritana ny fiainantsika tsy miankina amin'ny taona nahaterahana fa ny taona hafatesana. Ny tena olon-kendry dia tsy mijery loatra ny famaritana ny taonany amin'ny andro nahaterahany fa misaina foana ny andro anankiray izay hafatesany. Mampahendry zany. Tsisy olona mahafantatra ny andro hafatesany dia mitandriny ianao androany satria tsy manana ankoatra ny androany. Fa raha ianao mbola mieritreritra ny taona nahaterahanao dia mbola mieritreritra ianao jeune dia afaka anao izay tianao atao. Ao tsara ve tsika? Noho izany ny fahendrena ao anatin'ny fiainana dia ny fahaizanao mamaritra ny asaribidin'ny fisianao tsy miankina amin'ny taona nahaterahanao fa faritana amin'ny taona hafatesanao. Ianao nefa tsy mahalala an'ilay izy. Misy fotoantsika mirehireh fatratra veriko. Zany hoe mbola vao 20 ans dia davy ny paster matiora sady ohatran'ny olona 50 taona ve ho matotra sady. Dia fa nandalo ohatran'ny taona kodolo nareo mba velao defolona kely mbanao. Nefa tsy fantatrao fa raha 20 taona ianao ka sanatria mivavaladiany lela maty amin'ny 70 taona anao tsy nanafa-tsy 10 taona teto tany zany ianao ao anatin'ny fatandrana sisy. Dia ianao mieritreritra fa tanora loatra nefa misy olona ady 50 taona mbola nahazo tombonandro efa 10 taona isan'ny tanora aminareo dia 50 taona ka tsy miankina amin'ny taona nahaterana izy fa miankina amin'ny taona hafatesana. Noho izany ny fanararotana ny fiainana ahafahanao mandroso manao izay tokony atao dia tsy miankina amin'ny taona sy ny hatanorana hitamaso fa miankina amin'ny fanapahan-kevitra sy ny hafanampo misokatra ao an'Andriamanitra anao izay tokony atao ara-potoana hitahian'Andriamanitra anao. Amen. Halleluja. Aza mangatakandro amin'ny fanapahan-kevitra. Nina zavatra tokony atao dia araroty. Zay mahatonga Baiboly miteny hoe araroty ny andro azo anaova-tsoa. Ny dikany hoe araroty tsy ananampiry. Tsy tompony fotoana zany tsika fa nomena fotoana tsika amin'izao fotoanandro mahavelona tsika zao. Ny fatra ny fiainanao eto tany zany dia amin'ny fotoana ndrefesina amin'ny fotoana. Ka ny fotoana no mamarana ny fiainantsika eto ambonin'ny tany fa tsy fanterana le izy. Fotoana fa tsy fanterana. Averiko mamarana ny fiainanao eto ambonin'ny tany dia fotoana fa tsy fanterana. Ny fiainana, ny fandalovana, ny zavatra rehetra misy eto ambonin'ny tany dia matoa misy ilay hoe mandalo zao fiainany zao. Fa maninona? Misy fotoana zany, misy feim-potoana. Lay hoe ianao rapitso dia misy ifandraisany tamin'ilay fomba nandaninao ny fotoananao teto tany androany. Lay ho ianao rapitso dia misy ifandraisany tamin'ny fotoana nandaninao ny fotoananao teto ambonin'ny tany androany. Eo amin'ny rendez-vous ny fahafatesana no farana amin'ny fotoana satria aoriana io dia hiditra ho any mandrakizay tsy misy feim-potoana ianao. Averiko eo amin'ny rendez-vous ny fahafatesana io no farana ny fotoana satria aoriany an'io dia hiditra tsy hoe androany ianao no faty akory. Aorian'io fotoana io no hidiranao ny mandrakizay amin'ilay fotoana tsy misy feim-potoana. Ka ny fahafatesana dia tsinona fa ny fandozan'ny fiainana fotsiny, fandozan'ny fiainana fotsiny ara-potoana. Zany hoe nandahoanao ny fiainana atao amin'ny tontolon'ny fotoana. Fa ny fiainana mbola mitohy fa ny fotoana ny tapitra. Ao tsika
Ka ny fotoana mandalo fa ny fiainana mitohy. Ary ny fiainana mitohy mandrakizay mila misaina an'izany tsika. Misy fotoantsika tena mila maka fotoana kely mihitsy amin'ny seza rehefa hariva mandinika an'izany. Ny men'Andriamanitra ny fotoana mba hahafahantsika miaina amin'ny karazam-piainana amin'ny ampahany. Ny fiainana eto ambony tany zany le karazam-piainana amin'ny ampahany. Ny fotoana dia tsy inona fa ilay refo voafetra hita-maso hiampitana ho any amin'ny mandrakizay. Ny fotoana dia tsy inona fa ilay refo voafetra hita-maso hiampitana ho any amin'ny mandrakizay. Ataovy amen. Raha dika dia le fatra kely santatry ny mandrakizay ty tany ty. Lalovana izy io, nasian'Andriamanitra fiandohana ary nasian'Andriamanitra fiafarana ihany koa. Nisy fotoana Baiboly dia milaza ao amin'ny bokin'ny mpitoroteny toko 10. Mpitoroteny toko 10. Mpitoroteny toko 13 azafady. Ny 10 ka hatramin'ny 10 Ozy izy, efa hitako ny asana mampahoro izy izay nomen'Andriamanitra ny zanak'olombelona isa sarany. Ny zavatra rehetra samy nataony mendrika amin'ny fotoany avy. Ary ny mandrakizay dia efa nataony tao am-pony kanefa tsy hitan'ny olona ny asan'Andriamanitra hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany. Zavatra anankiray ihany tsy nataon'Andriamanitra hitantsika mialoha ny asany. Zay zavatra ho ataony. Ao ve tsika? Fosy izy ny tenin'Andriamanitra rehefa niala teo amin'ny nofo ny fiam-potoana. Dia zao ao anatin'le nofo misy fiam-potoana voafetra io ty vatany ty nafenin'Andriamanitra mandrakizay. Zay le mahatonga antsika misaina ny mandrakizay. Satria aorian'ny fandalovan'ny nofo ara-potoana dia mbola mitohy ny fiainana. Ary ny hamaritra n'le fotoana mandrakizay iainanao dia misy ifandraisany amin'ny fandresen-dahatra ao ara-potoana manome lanjany an'le mandrakizay ao anatinao. Tsy mare tiaka ao an'Andriamanitra. Fa maninona ny nasiana fiam-potoana? Nasiana ny fotoana ho amin'ny tanjo-pamerenana ny olona ho amin'ny famendrehana. Tafasaraka teo amin'ny nofo ny mandrakizay na tsy natao ho faty ny nofo raha mbola nety ny olombelona hiaina amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Fa tamin'Andriamanitra ny teny eo ody vovoka ny olona tsy tonga dia vovoka teo eo ny hitsany fa mbola miaina ao anaty nofo ihany. Fa inona zany no programa voalohany nanomezan'Andriamanitra fiam-potoana ny nofo? Nanomboka hatreo teraka ny fotoana. Manomboka nisy amin'izay fiam-potoana iainan'ny olona. Fa naninona ny nasiana fiam-potoana iainan'ny olona? Ho amin'ny tanjo-pamerenana ny olona, ho amin'ny fiverenana, amin'ny fiainam-pamendrehana araka ny sitrapon'Andriamanitra. Antom-pisiana voalohany zany raha mbola misy fofonay iny mba havorinao ankoatry ny asa anao ny zavatra rehetrarehetra hiteraka sy anana plana sy programa verena aloha amin'ny fiainam-pamendrehana fa zay io prolongation io. Zany mahatonga ny antso foana ty amin'ny pilipitra mihavana amin'Andriamanitra ny ianareo mibebana raha ny afitosika omen'Andriamanitra ho anatin'ny teny eto amin'ity toerana ity isaky ny sekoly tokony ampiampiovanao tsy hananampokambona fiainana sy toetra ntsony ho voafafa ny le kilalao, ho voafafa ny jeu, ho voafafa ny fiainana ny ampiasana, ho voafafa ny fitarafana film be deaibe. Ahatonga anao hoe tsika ne tadidio hoe tsy hoe miaino isan'andro tsika dia miova. Tsy aforce ny miaino tenin'Andriamanitra isan'andro ianao dia miova ho azy fotsiny eo toerana eo. Fa mila misokatra ianao hidiran'le teny. Sinon le fiainanao tamin'ny taona roa lasa zay efa nielanao lasa miverina tampoka rehefa tsy miambina ianao. Manaonao foana. Betsaka ny olona aniry ozy Jesosy mba handre zao zavatra teneniko zao. Raha tany Sidona sy tany Sodoma sy ny tariny izy nandre zavatra tsy ohatran'izao taonareo zao izy maintsy ny zanak'Israely. Tsy miankina amin'ny kalitao an'ny teny reniny sofina ny ampiovan'ny olona anankiray fa soa aloha ianao fa miaino fa raha tsy ny hainao ianao mela mety raha tsy lavitra koa. Fa mila fanapa-kevitra le izy ny orina sy hiaina andeha ao amin'le programa sy le tanjona tian'Andriamanitra tongavana hamazanaka Andriamanitra anao. Voalohany aloha matoa nomena fiam-potoana ianao, nomena fiam-potoana ianao hiaina amin'ny fiainam-pamendrehana. Tsy azo saronana ny fanompona be sy fanoloran-tena ohatrany hoe matotra be zany ny toe-po tsy mety. Rehefa veriny Jesosy tsy ny tena ina daholo ny asa vitanao. Reny normal raha manompo an'Andriamanitra ianao. Normal. Esory mihitsy ao anatin'ny saina aloha hoe manompo dia ila tombony. Manompo hanonitra.
ny ainy Jesosy ambony lavitra noho zay zavatra ataontsika ho azy. Na inona io, na inona io. Meo ny kalitao tsara indrindra ao anatin'ny fonao mba hahafahanao manorona zavatra tsy hita maso any an-danitra. Zay ny mahatonga anay manaiky ho faty antoka ao anatin'ny fanompona. Ahafahanay manana vision ao anatin'ny saina sy ny fo alala fa ny biriky ray any an-danitra dia efaiko amin'ny fanekeko anompo amin'ny fotsotra madio fo tsy mila tambiny ho an'Andriamanitra. Zay na inona iny ataonareo na miteny na miasa dia ataovy tahaka anao ny tompo zany fa tsy ho an'ny olona. Fadio ny latsaka ao anatin'ny fomba amin'izao fiteny zao mila mibebaka daholo ara-potoana zay olona nanao an'izao fomba fisaina zao. Zao mba nataoko any anina nefa zao no nataony ahy. Bebay ianao. Satria tsy tokony ataonao an'ny olona zay zavatra nataonao fa ny fotoana itenenao n'iny dia foana le valim-pity anao any an-dany. Azonareo ve fipetraka ilay izy? Foana le valim-pity any. Fa rehefa nataonao an'Andriamanitra ilay izy fa tsy ho an'ny olona na manondro anara le olona nanaovanao an'ilay izy tsy maneniny ianao satria fantatrao fa rehefa ho an'Andriamanitra ilay izy dia andraisanao valim-pity any an-danitra. Tsy marety eka ho an'Andriamanitra. Na inona nataonareo na miteny na amin'ny asa dia ataovy tahaka anao any tompo fa tsy ho an'ny olona. Io fisasaranao amin'ny fanompona io misy valiny io rehefa ataonao mpitiavana. Amen. Satria tsy mitovy kosa ny manompo an'Andriamanitra sy ny tsy manompo azy ohatry ny olona manompo ahy io. Tsy mitovy mihitsy ny olona manompo ahy sy ny olona tsy manompo ahy. Dia ohatr'izay koa tsy mitovy ozy izy ny tompo ny olona manompo ahy sy ny olona tsy manompo ahy. Ny olona manompo ahy bokona be fa ny olona tsy manompo ahy skill kely. Ao ve tsika? Dia ohatr'izay koa manompo. Ny olona manompo, le tena manompo dia manana tombony manokana ao am-pon'Andriamanitra. Mety ny olona tsy dia tena manompo. Ny kalitao amin'ny fanompona nefa tsy miankina amin'ny zavatra atao fa miankina amin'ny toe-po eo am-panaovana. Tsy marety eka ho an'Andriamanitra. Noho izany aza velo ho diso mihitsy ianao ara-potoana rehefa anao zavatra ho an'Andriamanitra. Ao ve tsika? Dia tadodio reo zavatra rehetra reny ny sofintsika sy antsian'Andriamanitra tsika ataovy mba misy fiatraikany lalina ao anatinao ijoronao andeha araka izay zavatra andrasan'Andriamanitra aminao. Inona zavatra andrasan'Andriamanitra amintsika? Ny anao izay ankasitrahany, ny andeha amin'ny fahatahorana azy, ny anaja azy. Amen. Ny olombelona saika tsy maty raha tsy nanota fa nomen'Andriamanitra fehim-potoana izy anoneran'ny olona izay niferan'Andriamanitra ho amin'ny fotoana mba ahafahan'ny olona miaina eo amin'ny nofo hiverina aminy hiaina amin'ny fiaina mpamendrehana. Ka Andriamanitra dia miaina amin'ny tontolo mandrakizay izy fa mametraka antsika eo amin'ny fehim-potoana izy ho amin'ny tanjona ananganany antsika indray ho amin'ny tanjona ahafahantsika tsy miaina eo amin'ny nofo fa atsapany lanjany mandrakizay zay efa nampitoerina eo anatintsika. Mahafantatra hoe fa olona roa ihany eto ambonin'ny tany no fantatr'Andriamanitra. Dia ny taranakireo koa zany dia manaraka an'izay fomba ny ainan'ireo olona anankiroa reo. Voalohany, Adama tsy nateraka olona fa Andriamanitra nanisy fofona teo amin'ny vovoka. Vovoka ny reny ny ara-Andriamanitra ny rainy. Amin'Andriamanitra tsisy resaka hoe sanatria mivavaladiny lelo hoe firaisana ranofina zavatra ohatr' izany. Tsisy an'izany. Fofinaina, sofla. Manarona ny Maria fotsiny ny fanan'Andriamanitra. Mianao ve nareo? Dia tonga dia ao kibo Jesosy. Dia ohatr'izay koa tamin'ny Adama sofla fotsiny tonga dia lasa olombelona. Midika zavatra anankiroa. Zao le zavatra anankiroa tiako tonga ao anatin'ny sainao sy ny fomam-pananao. Mianao ve nareo? Rehefa mijery ny Adama Andriamanitra dia mijery ny olombelona teo amin'ny nofo ray manontolo. Io le nofo ny taranaka Adama rehetra nandova fahafatesana. Rehefa mijery an'i Jesosy Andriamanitra dia zao zay taranaka atsangana avy amin'ny Jesosy indray mandova fiainana mandrakizay. Ny fiainan'ny Adama feno ota, ny fiainan'i Jesosy feno fiainana. Ianao zany tsy fantatr'Andriamanitra raha tsy misy Jesosy ao anatinao. Zay no mahatonga anao tsy maintsy mandray an'i Jesosy vao manana ny fanahany. Dia zany no mahatonga antsika mila manaja an'i Jesosy sy manao ny sitrapon'ny tompo eo am-panatanterahana ny asan'Andriamanitra. Tsy ampy fotsiny hoe Jesosy ao anatinao fa tamin'ny fotoana nanao an'i Jesosy dia maika Andriamanitra ny ampidina ny fanahany ho ao anatinao. Ary rehefa ao anatinao ny fanahany, ao anatinao ny fanjakany, ao anatinao ny fiainana. Dia zay mahatonga ny Baiboly miteny hoe ary mandrakizay dia nataon'Andriamanitra ao am-pon'ny olona. Miresaka momba an'i Jesosy Kristy ny mpitory teny. Amen. Ao ve?
dia noho izany a jesosy rery mifantatra andriamanitra, adama rery mifantatra andriamanitra. Ny taranak'i adama mijinja fahafatesana daholo eo amin'ny nofo, taranak'i jesosy a mijinja fiainana foana ao amin'ny fanahy. Noho izany tsika izany tokony ho velo ny fanahy fa tsy ho velona eo amin'ny nofo. Ny prinsipe adamika rehetra rehetra miaina eo amin'ny nofo dia tokony ho ravo, tsy tokony ao anatin'izany ntsony ianao satria olom-baovao. Zay mahatonga le olona ao amin'ny Kristy efa lasa ny zavatra taloha, lasa ny zavatra taloha fa mila miaina ny fiainam-baovao ianao. Le fiainam-baovao amin'izay zany mila iainana le izy, mila réalité ao amin'ny fiainanao le fahamasinana ao anatinao, mila réalité vakiana ao amin'ny fiainanao le fitiavana. Ny fitiavana mahatonga anao tsy saina ny tenanao. Raha mbola misy fitserana anao ao anatinao, mbola tsy velona tsara ao anatinao Andriamanitra. Pastera tro zany misy hitako ny amin'ny endrika roa mihitsy le izy. Sasany dia tsy hitsetra ny tenako raha misy mampalahelo anao. Tsy natao hitsetra ny tenanao ianao fa natao hitsetra ny hafa ianao. Satria ngeza raha mifankahita amin'i Jesosy marina ianao dia manana ny fahafenoan'ny fitiavany ao anatinao, tsy mahareteka ao an'Andriamanitra. Ary rehefa mitobaka izay fitiavana izay dia tsy mahatsiaro ny tenanao sy ny fisianao ntsony ianao hoe ho anao fefa azy ianao. Noho izany tsy natao hihevitra ny tenanao fa natao hihevitra ny hafa. Dia tretony hoe zany karazam-piainana zany ny ainatsika mianakavy mpanatrika sekoly eto. Tsy lanitra ve ty tany ty? Mba mahatsara kely any ihany na zany, mba mahatsara ny ihany dia mba manahoana re izy zay dia ny amin'ny fiainana. Nefa le olona amin'io a tsy taovanao tsy volivolinao. Zay moa le fitentsika malagasy, tsy taovako tsy volivoliko. Fa zao raha-tapo amiko ao amin'ny tompo kosa. Halleloia. Tena mahatsiaro ianao. Zay fahatsiarovana zay tsy normal. Misy toepo tsy normal zay ao anatinao. Rehefa zay tsy normal mitsara zay ny ao anatinao, efa olombelona araka ny sitrapon'Andriamanitra ianao zay. Fa raha mbola misy an'izay le toetra ohatrany hoe mitovy amin'ilay avaran-tanana tsy misy an'Andriamanitra ihany ny zavatra ataonareo mianakavy ao an-trano, mody hoe kristianina fotsiny nareo, mody hoe feno an'Andriamanitra fotsiny zany rehefa tenenina. Fa ny tena marina, zéro ariary ny hetsiky ny fanamasina anatin'ny fonareo, ary tsisy hamantarana nareo hoe zanak'Andriamanitra akory. Dia hoy izy hoe mbola tsy nanomboka akory tsika raha ny tena marina. Tenenina akaikinao tandremo ny fonao mihoatra noho izay tokony ho tandremana hoe fa avy ao ny hevin'ny aina. Andriamanitra eo amin'ny tontolo mandrakizay a, averena Andriamanitra eo amin'ny tontolo mandrakizay ao anatinao izy, fa mametraka antsika izy hoe eto amin'ity tany ity voafetra amin'ny fotoana ho amin'ny tanjona ananganany antsika ho ao aminy, satria rehefa miala eo amin'ny nofo izy dia hitantsika ho ao aminy amin'izay. Amen. Alléluia. Ao amin'ny Genesis toko tena 2:20 ka hatramin'ny 2:20 narovan'Andriamanitra ny sa Edena soaka any amin'ny hazonaina ny olona dia hihinana n'le hazonaina ka ho velona mandrakizay ao anaty ota. Aleon'Andriamanitra mametraka fepotona iovanao, anovananao vetivety, toy izay hitanao velona ao anaty ota mandrakizay. Raha misy compromis amin'ny ota Andriamanitra, raha misy compromis amin'ny ota Andriamanitra, dia tsy izay ny zavatra nataony fa navela ninana ny olona avy eo vai moramora. Noho izany ny tsara aza manota ntsony raha mbola azo atao, ary minao fa azo atao zany. Eto tonga dia miteny mazava, aza manota intsony. Raha mihina amin'ny hazonaina ny olona dia velona tao amin'ny nofo izy. Zany hoe velona le nofo fa miaina faratsiana mandrakizay, tsy ilaina ny fotoana. Midika naleon'Andriamanitra mahita ny olona voafetra teo amin'ny nofo, voafetra ny fotoana. Zany hoe voafetra teo amin'izay ny maty ny nofo ny tiako tenenina, mba anomanana azy ho any amin'ny mandrakizay. Eo amin'ny fotoana amin'izay ny fatra ny fisiana sy ny fiainana eto ambonin'ny tany. Ny kalitao an'io dia mamaritra ihany koa ny fanomboantsika sy ny fiarahantsika amin'Andriamanitra. Zany hoe manomboka hatreo ianao zany dia le karazan'olona ametraka ny fotoananao eo amin'le antom-pisina nanomezan'Andriamanitra azy mihitsy aloha. Inona nanomezan'Andriamanitra azy? Tsy hoe andeha hiasa be tsika fa hanota be,
tsy hoe andeha no zavatra rehetrarehetra tsika averiko tsy hoe andeha nompo an'andriamanitra nefa iaina fiainanjetilisa indray tsy hoe andeha miditry ny fotsika fa ozy izy andriamanitra nomeko fe-potoana io mba iovanao fantatry andriamanitra nefa ny natorana tsisy nampianatra ny zanany nandainga zany fa mahagaky ianao rehefa lehibebe le zaza mandainga ho azy nefa ianao taonao tsisy korona lainga ohatrano tsisy korona lainga fa mandeha ho azy satria natorana dama koa miteny foana tozy andriamanitra mena mihitsy aloha le fe-potoana ao anatin'io tranolahy io anovananao ho le karazan'olona iaina ny mandrakizay ao anatinao zao tadidio a fiainana mandalo fandevoly tsy hamelanao am'izao zany matony io no entin'andriamanitra ato meno an'izany teny zany tsika rehetrarehetra menakavy reto ho any an-danitra dolo ary amin'ny fotoana iverenan'i jesosy apakatra tsika tsisy tavely eto zany tsika mety misy fotoana mifakampanahy misy eto ambonin'ny tany fa azavela miabotiry zany ny fakapanahy andresy ianao amen mijoro fa manana fisafidy ianao ao anaty afaka ny anao ny sitrapon'andriamanitra satria fantatro ny fiafarana ao anatin'izany safidy raha tsy hainanao zany joba toko 7:10 ny 15 hatramin'ny 17 amin'ny anaran'i jesosy raha voafetra ny androny ary voatendrinao ny isan'ny volana iainany ary asianao fefy tsy azo ioarana dia miodina tsy hanatrika azy ianao mba hitsaharany ka hifaliny amin'ny andro ny toy ny pikarama ohatra ny pikarama ianao eto tany ary ny baiboly dia milaza fa manova ny saina sy fijery ao anaty fahalalana ny fotoana voafetra omen'andriamanitra anao manova ny fomba fisaina sy ny fomba fijery ao anaty fahalalana tsara azy ny vanim-potoana sy ny fiainana voafetra ny omen'andriamanitra anao eto tany tsy mandrakizay io mpivahina ianao izy joba no eto noho izany mila vitanao tsara ny misaina sy mandanjalanja ny ataonao rehetra satria nasian'andriamanitra fetra sy limity ny fiainanao eto ambonin'ny tany rehefa misy lasa aloha dia malahelo dolo ny rehetra adiny indray fa rehefa lasa ndraiky ianao nefa mbola lilovana koa dikan'izay eto zany a tsy fametrana fo mihitsiny aza adiny fa fandalovana ny tany fa tsy fanaperana amin'ny fotoana ny tanjaka fahasalamana ohatry ny adino zany hoe hiala eto ianao ndray andro any zany mahatonga ny olona mirere fatratra ao anaty tanjaka miankina vola makarena satria io ny hitany masony manao ny tenany tsy ho zavatra mametraka voninahiny amin'ny asarobidy ny zavatra ananany na tsy fantatry ny toerana misy azy na ny fahefana misy azy fa tadidio amin'ny fotoana anankiray rehefa tonga ny pasana tsisy fatimanitra andramany aza mihinananana mihitsiny fa minana ena foana dia rehefa mivoaka ianao fatim-biby ny eo akibonao dia normal raha mivoaka ianao tsy dia tsara loatra ny fofony fa mihinanany legioma foana fa tsisy fofony fa maninona paster fa maninona ianao miteny an'izany maninona no miteny an'izany mila lanjalanjainao ny zavatra ataonao ao anatin'le fotoana omen'andriamanitra anao nandray ny mitondra retina tsirokanina tsy voafe manana feno hoe tsy dia mety matsiro le izy fa mampetiny olona nandray tsika io le tiako ampianarana foana hoe aza faritana sy teren'andriamanitra hoe rehefa mety aminao dia mety amin'andriamanitra zay ny tsy anekeko an'le hoe ny fitahian'andriamanitra dia tsy maintsy zavatra confort be foana ny qualité amin'andriamanitra tsy voatery amin'le endrika ivelany fa ny qualité amin'andriamanitra ny fiatraikan'ny ara-panahy amin'izay zavatra mpanoviny ianao mana tsy matsiro matony tady papelika ny zanak'Israely tsy matsiro izy mitsiro zany ohatry pozina voanjovanjo manty zany ona ohatrahatra zany lazainy zareo anaty baiboly ohatrahatra zany ny tsirony fa zao mana be otrikaina nitahirezany anefitra ary tonga tsy ho raraka raha ny tokony ho izy azy tsy tokony ho faty mihinana le izy raha tsy monmonina ao ve tsika rehefa io zany tsy azo hoanina mpimonomononana ny zavatra avy any an-danitra dia hiainana sy sitrahana amin'ny sitrapon'andriamanitra mifamatotra ny sitrapon'andriamanitra sy ny fanomezana avy any an-danitra ary reo tsy mahazo misaraka mandra-piverinao any aminy ozy izy jesosy ny razanareo izy ninona manatandrefa kanefa maty any zany hoe tsy tokony ho faty ry zareo satria nomonomonina ry zareo dia maty rehefa ninona an'le izy nanome sensa zany andriamanitra mbola nomeny hanina avy any an-danitra ny zanak'Israely zany hoe rehefa ny contacte ny lanitra ianao dia misy fiainan-danitra ao anatinao
fa zao vokatry ny toetra tsy ny toe-panatsaraka an'andriamanitra tsy voatahiry le izy fa maty ry zareo noho izany tsy voafaritra aminy hoe mihinana ny hanina avy any an-danitra tsika de midiky zay fa mety amintsika le izy namasoa atsika fa raha tsy nandinika ny tena atsika sika sy namantatra ny ao anatytsika de tsy voatahiry le izy zay mahatonga ny tompo maika be napidina amin'ny fitiavany aloha fa tsy tonga de fanomezana fanao manompo anazy tsy fanaovana vagagana aloha pozy izy ny fanantenana de tsy mamenatra fa ny fanan'andriamanitra nentiny napidina ao anatytsika ny fitiavany toe-panahy araka an'andriamanitra ovetsika azadiny fa tsy le tanjaka sy fahasalamana omen'andriamanitra io ny anadononao fa ndray androany aleto ianao salamo fa 7:4 alleloia Jehovah ampafantaro ny farako aho izy sy zay ohatry ny androko ako fantatry fa olo-kandalo aho iza ny teny an'izay Davida salamo fa 7:12 inona ny lazainy eo indray rehefa avy eo mampianara any isan'ny androko isan'andro ananako inona foendry mpitoroteny toko fahavalo 9 inona ny lazainao fa samy manana amin'ny fotoany sy ny fitsarana azy avy ny hevitra rehetra satria efa be ny eloko ny olona ka ny baiboly de milaza fa mandalo ny fotoana misy ny lasa misy ny anio ary misy no avy zay no mahatonga antsika misy fotoana miteny hoe ny fiarako taloha ny faratsiko maly za mbola tsara tare tamin'izany mbola tsy niketrona ny sasany ara miezaky misambotra ny sary ny lasany eo anaty Facebook fa matahotra ny amoaka ny androany zany mahatonga antsika indraindray ohatrany hoe ny zavatra mitranga eo amin'ny fiainana de tadidino hoe marary ataloha fa saiky maty mihitsy ataloha zany hoe nisy ny taloha ary misy ny androany ary misy no avy ny fotoana de maneho ny lasanao ny anionao ary no avinao matombo zara efatra vanim-potoana midika misy ririnina lohataona fahavaratra maintany midika fa ireo fotoan'ireo sy reo vanim-potoan'ireo dia tsy mamelanao iaina zavatra mitovy tsy maintsy misy fiovana ao anaty vanim-potoana rehefa misy fotoana de misy fiovana ianao tsy hoe rehefa tsy tian'ny olona anankiray na namana anankiray de midika an'izay de tsy mety tsony ianao fa tonga de za koa tsy tia anahy tsy mahazo miravoravitanana ianao fa tsy maintsy misy olona tonga indray eo mety kokoa noho ny teo aloha rehefa misokatra amin'ny fonao satria nametraka ny andronao sy ny fotoananao teo am-pelatan'andriamanitra ianao ny fotoana anomeanao zay tena mety avy amin'andriamanitra ho anao raha omenao an'andriamanitra miova ny zavatra rehetra ny fotoana fa tsy misy ny hoe tsy miova mihitsy fa arakaraky ny androsoa ny fotoana de mijereva fitaratra isa-taona zavatra azo ny fotoana omenanao de nivalin'izay zavatra nomenao azy ihany inona nomenao ny fotoananao rehefa manome fotoana matetika ianao any sakafo de hitanao eny amin'ny fitaratra fa mamaly fitianao ny fotoana amin'ny atavy sy angeza tsara tare tak zany koa ny ara-panahy rehefa omenao vavaka sy ten'andriamanitra foana ny fotoananao zany omenao an' Jesosy ao anaty vavaka sy ten'andriamanitra foana de hitanao fa botrabotra ara-panahy ianao matanjaka tsara amin'ny ara-panahy mananjavatra ao anatinao hoentina avy amin'andriamanitra hozaraina amin'ny hafa ka ny fifatoanao de tsy azo faritana amin'izay zavatra tsy azo faritana amin'izay hoe zavatra ataonao fa miankina fa ny fifatoanao dia azo faritana amin'ny zavatra omenao ina le zavatra omenao ina le zavatra omenao ny fotoananao satria ny fifantohana dia miankina aminatina azo faritana ao anatina faharetana koa ary izy tena mifantoka be fa nanome fotoana mihoatra izy anyty zavatra anankiray ty no ty zavatra anankiray ty zany hoe ny fifantohanao de afaka sy azo faritana amin'izay zavatra anankiray omenao fotoana bebe kokoa raha menao fotoana bebe kokoa fanompono menao fotoana bebe kokoa andriamanitra tsy ampandeferinao mihitsy izy de ny fanomponao zany ny ambony indrindra kokoa aminao raha misy zavatra zany mbola atakalinao ambony kokoa no fanomponao zay no mahatonga amin'ny fiainam-panao tsy tena mirehitra satria teo eo ihany ianao satria lasa hitanareo tsy tena 100% Jésus zany fa ohatrany hoe matahotra fotsiny so excuse le mivavaka fa tsy tena fitiavana fa raha tena tianao le izy tena menao lara-pamena le izy alleloia ohatr'izay koa ny tokantrano ny zavatra rehetra andriamanitra de manome fotoana ho anao ahafanao miaina araka ny sitrapony tandremo fa misy ny mangalatra fotoana sarobidy ny fotoananao
zay mahatonga baiboly miteny hoe araroty tsara tsy anao zany io fotoana io ny dikany fa n'Andriamanitra le fotoana dia zay omeny anao araroty amin'ny tsara araroty ny andro azo anaova-tsoa fa miratsy zao fiainana zao arakaraka mampa ny haratsy ny fiainana ny tokony anararotantsika azy anaovana fahatsarana zay ny mahatonga atsika tsy mijanona mihitsiny ararotsika ny andro ny ora ny fotoana afatsika mandeha mitory ny filazantsara ny tompo satria tsy hoentintsika raha-pitso dia rehefa tonga eo anatrehan'i Jesosy dia miteny Jesosy amin'izay ahoana ny fomba gerenao ny fahafahanao mitantana teny ambony tany zana nomenao ny atoa ilaina ahafahanao mitory ny filazantsarako fa zao mikibonao no Andriamanitra ao napetanao teto tany nanangana beton be anao nanao any tisitisitia anao no nataonao be deaibe fa famonjam-panahitra ny negligenao be deaibe ny olona eo ambavaona mifahafatesana vao maneniny maty avolako any amin'ny banky satria le vola be ny eritreretiny ohatrany ampidiriny de vola anatin'ny sainy hoe tsy ala eto tany mandrakizay izy dia manangom-be nefa ny fotoana ialany eto tsy azy akory zay nangoniny nefa hiatrika amin'izay izy hoe nomeko anao reo fa tsy mba nomenoana tamin'ny fanompohana anasy nanaovana ny asako sy ny sitrapoko akory any an-dakirany misy olona tokony hovonjena toy izy Andriamanitra hoe fotoanako ianao mba afaka anohana afahan'ny hafa mandeha tsy nataonao izy ara-potoana satria nahoana lany pastera fotsiny pastera vetsy anany etretinareo hoe zay zao rehefa mandeha manao asan'Andriamanitra ohatra dia saina daholo mipiangana hoe pastera vetsy efa manana kinantsony moa ny ananana anazy dia samy saina an'izay daholo ny rehetrarehetra dia tsy maintsy pastera indray miasa saina mandeha mitady vola andeha natanterana ny asan'Andriamanitra rehefa tsy ampy ny opelatara marina sa tsy marina zany fa le izy tsy any le izy tsy ho ampastera le izy tsy ho ampitory filazantsara le izy fa le fonao an'Andriamanitra mihitsiny ianao zany rehefa mandeha dia tsapanao ao anatin'ny sainao sy ny fonao hoe ny zavatra rehetra zao omen'Andriamanitra anahy dia tsy anahy na zany aza ne voatery ao anatin'izany teren'Andriamanitra ao anatin'izany hoe raha mbola misy ny azoko atao fanompona tsy tarainy tanamiapaka izany satria andraisako valim-piteny an-danitra ary raha fantatry ny olona fa opportunité ho anazy zany tsisy fanentanany zany mihitsy nakeny azy fa andeha ho azy ny zavatra rehetra tsy maharety aika ao an'Andriamanitra io zany tsy zavatra verimaina zany fa zavela isonofo isarinika kely ohatrany matiany tokoa manao an'izao raha vao mbola misy an'izay mbola tsy parfait le communion ary zay ny anarenana antsika eo amin'ny fanahy Andriamanitra tsy mitaky zavatra tsy misy any aminao ary Andriamanitra koa tsy manery anao anao nininy zany zavatra takian'Andriamanitra aminao ianao mampiasa fo anatanteraka ny zavatra rehetra ampitiavana zavela izy tery le izy araroty ozy izy fa manina baiboly miteny araroty any amin'ny teny Andriamanitra miteny araroty ny andro azo anaova-tsoa raha vao opportunité anaova-tsoa araroty satria nahoana tsy nanampiry le fotoana voafetra ny 20 taona zaho teo ampandrina tamin'ny fotoana le tsy na efa manomboka ohatrany efa hiala le haiko tamin'izany dia mijereko daholo iny le zanako kely hitako mijereko mitodika ohatr' zao io ve hita eo tokotany manatra zao tonga de rehefa avy eo zay zany ny farany dia io maso ohatry ny ampoule mie brûlé zany miamaizina ny zavatra hitany masonao zay amin'izay tany natoko niantso an' Jesosy fa ratsy niantso kalma tsara aloha naka sofla kely mihitsy aloha le sofla tsy nefa lasa doly mivoaka fa tsisy mampiditra tsony ohatra mampiditra anao ohatra misy zavatra miatona zany ato ho an'Andriamanitra ny voninahitra niantso mafitapoko na verin'Andriamanitra ny haiko dia za zany teteny aminao anatin'le izy hoe teo anatin'izay ray minitra zay zao daholo tao anatin'ny saiko ina daholo ny zavatra tsy vitako rehefa avy eo zany eona amin'i Jesosy dia nefany le fotoana lavabe ny men'Andriamanitra tsy mba nanarotako ninina dia hitanareo na tonga nanina retour en force amin'izay satria voafitaky ny devoly koa ahako everika eo ampanompona dia mety daholo ny zavatra rehetra eo ampanompona dia misy zavatra azonao atao nefa ataonao nefa zavatra tsy azo atao motivation tena anatin'ny foko reko mihitsy hoe manompo an'Andriamanitra te ho dedaka fotsiny ampiasaina miracle tsy zavatra amin'ny ara-panahy tena mitombona tao anatiko satria variana fa teo amin'ny fotoana ny alako aina fa nanomboka ny teny tamin'Andriamanitra hoe prolongation Andriamanitra mba ahafahako manonitra dia fantatrareo amin'izay tompanonerana ny androm-pianako ray manontolo mandrapiveriko any aminy mbola misy ny tsy vitako dia nonitra ahako satria nanda aza miandry an'izany pasazy zany ny anasanjila mianavenareo tsy ny olona rehetra anao mba vahoranao verin'Andriamanitra zany ary mety tsy voafenao miazona fiadanam-po ao anatin'ny fotoana fikoropahana mihaino vetsika tandremo ny fiainana sy ny fotoana mandalo ny fotoana araroto ny fotoana ny tena nymponao an'Andriamanitra aza lany andro ny tanisa fa voazan'olona tsy fetezana zavatra taon'olona anima ny fiainam-panahinao zany ndesapony zany
samy miatika jesosy fa fotoana zao iatrehana fiverenana. Mety very ny fotoana. Ina le very fotoana? Very le fotoana satria raha nomen'Andriamanitra tokony hanaovanao zavatra tsara, laninao amin'ny zavatra ratsy. Magaga Andriamanitra manome fotoana, fa Andriamanitra ny tsy omenao fotoana voalohany indrindra. Ary rehefa momba an'Andriamanitra lazainao fa very fotoana indray ianao raha mivavaka lava loatra, fa tokony hifandeasa amin'izay. Misy olona tahin'Andriamanitra androany. Misy ny very fotoana dia misy indray lany le fotoana. Ina le fotoana lany? Laninao le fotoana amin'ny zavatra tsy tokony ampiasana azy. Ohatra ianao mbola isaika nefa nanasanao lamba le savony. Azonao fipetraka le izy ohatr'izay lany. Dia problème misy zavatra indray ataonao tsy anana ohatra hoe tsisy le fotoana misy ianao miteny hoe tsisy fotoana. Tsisy fotoana amin'izany a. Zavatra mitranga nefany le fotoana amin'io mandroso foana ary tsy mety mijanona mihitsiny. Fa zao ianao mila mamaritra zay omenao a lanja ka andanianao a sy nomezanao ny fotoananao. Sarobidy noho ny vola serena ary tsara lavitra noho ny zavatra rehetra omenanao anananao eto ambany masoandro a ny fotoana. Zany ny antony soratsika n'Andriamanitra raha mbola nomeny tombony afaka miaina ety ambany masoandro, tandremo ny fandania-potoananao. Rehefa omenao an' Jesosy ny fotoana dia izy afaka ny ampitombo an'ilay izy satria izy mitopy ny fotoana, ampiny fotsiny fatrany dia mety. Manam-pahefany Jesosy ny anome antsika tombonandro. Zany no mahatonga ny Baiboly milaza, aozy izy maintsy ny Petera. Fa inona ny ataony olona miankina eo amin'ny tratranao maintsy ny Jaona toy Jesosy ahoanao iny izy raha petraka ny mandra-piafiko midika zay manana maîtrisena fotoana Jesosy. Ka raha tiany Jaona aza tsy ho faty mihitsy manana mpiveriny dia vitany zany. Inona hoe manana ny rehetra manana azy. Jereo Ezekia nafinaritra n'Andriamanitra fa nandoro ny sampy. Dia niteny hoe tsarovy a marary mafy. Ndresena lahatra mihitsy izy io mena tombonandro tamin'ny Isaia mpaminany. Mena 5 taona izy. Mena firy izy? Noho izany raha mbola ilaina ianao ka omenao an'Andriamanitra tsara amin'ny fotoananao, menao lanja ny fisian'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao, tsy mila mivavaka akory mena tombonandro fa omeno azy ianao satria mety aminy. Fa misy olona mandohalika mivajijitra mihitsy mba mangataka tombonandro fa tsy omen'Andriamanitra satria anao tsisy ilana azy tsony. Jereo raha ohatra ka omena tombonandro reny le olona fa reno mpamon'olona be reny na ny olona eo akaikiny raha teniteny hoe tena aloha tsy nisy tito zay ohatra zao satria tsy niteraka fanahy le olona fa nofo. Rehefa tsy mahasoa dia tsy ilaina satria mpanimba tanàna fotsiny. Misy olona eto androany maraina fantatrao zay tokony ilainao. Zao anefa mafy be amin'Andriamanitra ny andraizany fanapakevitra zany satria tiany ianao. Dia ahoana fisehoan'ilay izy? Mijery ianao izy. Dia hozy izy Andriamanitra hoe ty le tavako tsisy itovizana amin'ny afo ty. Tena tsy foky satria raha very anao a dia very ny rehetra. Noho izany ty zanako ty dia tsy maintsy ataoko izay fomba rehetra ialako ny enina aminy hatramin'ny farany. Manao izay fomba rehetra Andriamanitra. Zay mahatonga le hoe tsy ianao mamarana amin'ny fotoananao satria matoa mbola omen'Andriamanitra ianao mbola misy tsy vita. Ka na tsy mety aza ny ataonao aza mbola kivy aloha. Mandrosoa foana dia manapa-hevitra tsara fa afaka ny ovandroany ianao. Afaka ny ovandroany ho ianao. Zay lasa ny dia lasa. Aza fatorana izay lasa fotoana very zay fa Andriamanitra afaka mirécupérer an'io raha androany ianao ny anomena azy an'io indray. Dia hozy izy hoe onerako anareo hozy izy ny fotoana. Fotoana no oneran'Andriamanitra. Zay lany ny valala sy ny sopanga hozy izy zay nanimba mivokatrareo. Ka rehefa manaiky ho fantsona tsara ianao dia tadidio a omen'Andriamanitra tombonandrony satria mbola hitoy ho vavolombelon'ny fanjakany. Tombono azy tsy na ny fisianao dia tehiriziny ianao ho amin'ny fiainana. Zany na tonga sadraka sy misaka sy Abednego tsy mahazo may ao anaty laforo aloha. Fa mbola ilaina ampitsoro Nebokadnezara sy ny mahababo amin'ny Babilôna ho an'Andriamanitra Jakoba. Amen. Halleluja. Zany na tonga ny Daniel tsy mahazo lany liona nanoana azy ny liona satria ny laina iny mba hatonga ny Darius mpanjaka anaiky fa ny Andriamanitra Daniel ny tena Andriamanitra. Amen sa tsy amen? Jereo Mosesy vao nanomboka tsy nilain'Andriamanitra tsony izy, vao nanomboka tsy nilain'Andriamanitra tsony Mosesy, tonga dia teony eo dia mifaranana satria tsy ilainy tsony amin'ilay ministera.
Eli koa tonga dia nakarina fa maninona teny hoe fa maninona hoe ny antom-pisiana hoe tao tany dia ny anefa izay ilain'Andriamanitra ny aminao. Dia amin'Andriamanitra tsy ny fialanao aloha na ny fialanao tara ny problème fa vita ve l'émission. Tsika la ny andro fotsiny anatina fampianaran-diso. Ino ilay fampianaran-diso? Matoa anao tsy ela velona. Nofo zany. Tsy any amin'izany ny tanjona. Ain'Andriamanitra maha-ela vela sy mitahiry anao rehefa ilaina ianao. Toe-poraka n'Andriamanitra fotsiny nomena. Dia ataovy tsara fa rehefa mety amin'Andriamanitra ianao, arovana ianao. Halleloia. Mandrapatanteraka ilay antom-pisiana teny ilany ianao. Noho izany aza vela ho sakana zany. Mosesy nandana azy, nandana ianao izy mandevo teny ambony io tendrombohitra io. Mosesy ihany nasainy nandevona ny teny. Izy matanjaka be sady nangady inana dia ny fialany aina zany dia tena tsotra kely, mety mitsotra fotsiny dia hoe amen dia lasa. Vakeo ny Baiboly satria tapitra ny nilana azy. Zao raha mbola tsy tapitra ny ilan'Andriamanitra anao dia aza matahotra fa mbola eo ianao. Ny antsika koa tsy tahotra fahafatesana fa tahotra sao tsy vita ny zavatra ilan'ny tompo antsika. Amen. Zany ne mahatonga ny lirany FFPM hoe movita ihany ve tia didi lehibe zay napetraky ny tompo Jesosy any avony izay ale are anasano manerana ny nosy ry Jesosy o avia diniliza tantanany ty jiza no mandidy fa ianao naniraka no andidy. Angay aneka mpanao zafindrony. Halleluja. Ataovatra tsara ny tanan'izay miaina. Zay le fahamarinana zay. Zay le fahamarinana zay. Zay ny zava-miafina ao ambadiky ny fotoana. Petera ohatr' zany nampiasaina amin'ny aloka fa lasa ihany. Paul ohatr' zany Silasy nampiasaina tena ny seho voninahitr'Andriamanitra fa nody ihany satria tsy toerana mandrakizay ny tany. Raha misy ny tokony hoe mbola ho hitantsika eto zao dia Paul koa satria nampiasaina be izy. Paul tsy eto, John tsy eto, Rodolphe aloha eto androany. Amen. Dikan'izay ararotsy izay fotoana rehetra aza vela izy fahamarinana tsy voaka ny vavanao zany. Mangatan'Andriamanitra isan'andro ataovy fantsom-pahamarinana ilaza ny teny fahamarinanao. Ataovy fantsom-pandovan'Andriamanitra mba tonga izay mihaino hifankahita aminao. Ataovy fantsom-pahatsarana mba hifanena amin'ny fahatsaranao zay mihaona amiko. Ataovy fantsom-piderana mba tonga ny olona isotranao rehefa mahita ny fanotronanao eo amin'ny fiainako. Amen. Dia zao samy anankiroa, reto misy biby anankiroa. Aorianany fanjaitrany dia tsy maintsy maty ry zareo. Ny ray fanenitra, ny ray tantely. Fantantely rehefa fantantely maty any izy fa namela amin'ny mamy. Fanenitra maty fa namela fanaintainana. Raha ialeto tany safidio no safidinao. Ampitoman'olona be dia be ve ianao na mivady aman-janakao, namanao, mpiara-mivavaka aminao. Anaiky ve ianao ohatra tsara hitarafana fa velona Jesosy. Sa noho an'le tantara satria ohatrany hoe tsy ho faty ianao fa mbola matanjaka. Amin'ny fotoana anankiray zavatra kely fotsiny no mitrango amin'ny fiainanao raha ialany fiarovan'Andriamanitra ray sekondra ianao. Ho aiza ny efaranao? Tapao-ny hevitra. Tapao-ny hevitra. Aza mampirefotr'olona foana isan'andro. Misy olona ne fiera mihitsiny fa matahotra azy ny olona. Aiza moa ny olona ny atahotra an'Andriamanitra? 4 taona tato amin'ny hvkl. Mihaino tenin'Andriamanitra sy fanontsinona ohatr'izany. Dia mba jereo ny anim-poko an'Andriamanitra sy ny eretako an'Andriamanitra. Halleloja. Nafarafaratsy ny areo hoe mbola zaha fotsiny. Amin'ilay ampahan-kely ataontsika hoe -2 ananako. Mihamavy ianareo androany. Dia jereo ilay teny fiainana tonga milatsaka avy amin'Andriamanitra. Mba nahafatsika mipafy sy ndika. Mahafaly anao rino miteny hoe Pasteur Adolphe aloha tena ohatran'izany. Fa rehefa sendra ilay zavatra iny tsisy ninina réaction mihitsy any aminao manatanteraka ilay zavatra tokony atao fa dia hoe faly fotsiny ianao hoe tena zay ny ilana azy lasa lazainao fa fanomezam-pahasoavana koa manetry tena sy ny fitiavana.
mety tsy ananako iny tsy anananao inona fanara ihany ao anatisika matoa misy olona anankiray mbola afaka omen'andriamanitra an'izany ao anatiny afaka anananao koa zany fa ianao tsy mivavaka tsy maniry an'la iziny zany ka olona fa arak'izay ratsy taloha e ratsy nisy an' jesosy tena tsotra zao mihitsy ary za sa mijoro vavolombelona fa tsy avy amiko zany le izy ohatry ny olona no miteny an'la izy de ohatry miteniteny hoe fandokafana ve zany andriamanitra sa inona de za tsy makafy an'la izy mihitsy koa fa miaina fotsiny am'izay fomba iainako de reny tsara reny andriamanitra ny ao ambadika reny fa le tsy mamokatra reny reny zako fa zava manahaka an'ireny halleloia ho tahin'andriamanitra tsika menakavy mahitanao mety ny zavatra rehetra mahita ny fiainanao sy ny fotoananao tsy olaninao amin'ny zava-pony zany tsony manomboka anara-maso akaiky ao anatin'le tombonandro men'andriamanitra io anao fiainam-panahinao ijoro tsara amin'ny sitrapon'andriamanitra fa zao tsy maintsy ho afaka amin'ny marary tsy maintsy sitrana ihany ianao ary tsy maintsy men'andriamanitra tanjaka ianao ho amin'ny androany maraina mandana mody miaraka amin'ny fahasalamana reo fiadina rehetra voaforona melezana anao tsy ho ambininy zany tsisy programa ny satana zany ka natao anjaka sy napaka eo amin'ny fiainanao tsofoko rano ny fiainanao ray manontolo eo ambany fiarovan'andriamanitra sy ny fahasoavana mitsangana amin'ny toerana misy ianao avaofainy amin'ny lanitra ny tanantsika menakavy manomeza voninahitra azy makasitraka tompo amin'ny zavatra rehetra sotra tompo faty anay mandrakariva ianao sotra amin'ny zavatra rehetra zay nataonao sy nitateranao teo amin'ny fiainanay fa velona zay satria velona ianao ho anao ny voninahitra mandrakizay ray amin'ny anaran'i jesosy amen mazao toerana vetivety anao fanaritsika ao an'andriamanitra halleloia ny direktiva ho anambodi-bonara lehilahy daholo mandeha ozy jesosy ho an'izay mandeha satria le ny ambodi-bonara moa zany lalana mahafinaritra be zay le izy de raha misy sotry af zay zany nyvaly teny farany lehilahy no mandeha zany miala tsy nitaty fara fa zay direct raha misy zany ty andeha de manoana mambavaka be de ohatrany tonga any ihany ianao satria nyloaliko eo miforotra tena zava-dehibe aminay amen any ambodi-bonary io tena zay le hoe hatrany Paris mahitsy ka hatrany Paris mihitsy sika manompo an'andriamanitra any amina toerana faran'izay ambany vohatra sany amin'ny ville faran'izay tsara halleloia de mandeha daholy amen de prévu misy rallye de miracle any Antsirabe ny tapatapaka ho volana me de aorinan'io farany volana me ihany koa de isy rallye de miracle sy famangim-piangonana any Fianaratsoa amen de aorinan'io ndraitsika de manomana kely dego anankiray sy eto Antananarivo de aorinan'izay tsika de mandeha makany amin'izay toerana andrahan'andriamanitra tsika hafa indray amen hotahiny jesosy tsika menakafy halleloia ny asan'andriamanitra tsy azo ajanony zany mandeha foana ny asan'andriamanitra mandeha ny centre mandeha ny zavatra rehetra fa asan'andriamanitra dolo zany tsisy tokony ahitsika any amin'izany fa mandeha dolo ny zavatra rehetra tsanganareo amin'ny toerana misy ianao afaofany amin'ny lanitra ny taninao de misora azy amin'ny fonao manontolo makasitraka andriamanitra raiko ny amin'ny fitiavana sy ny famindram-ponao sotrany amin'ny fanampiana ho anay androany ahafahanay mandinika ny fiainanay sy ny momba anay ray manontolo vita ny mipasika fandresenao anaiky tsangatsangana tany Galili zay omaly foentinao ponao indray zay androany de ampijoroy tsara zay mba ho voatahiry mandra-piverinao aoka zay rehetra tonga eto ka mangetaheta nikasika ao andray zany izy hiatrika ny herinandrony izy miaraka aminao ataovy tsapa ny fahaeo ianao miaraka aminy ianao tsy mandao azy ianao eo anilany mandrakariva ianao tsofoko rano ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta mandehana fa ny tompo ameno anao amin'ny fiadanana tsy raraka mandrakizay zany ianao fahasoavan'andriamanitra miaraka aminao voninahitr'andriamanitra manarona anao ny fahatsaran'andriamanitra momba anao tononoko salama tsara ianao tsisy fiadina voaforona melezana anao ka ho ambininy zany ny andriamanitra ny fanotronana anotrona anao naizanaiza ary ny zavatra hitra zay ataonao de lavoraro voninahitry ny anarany hitanareo ny Jehovah ka iaro anareo ampamirapiratra ny tavany aminareo ny Jehovah ka mindra fo aminareo ananatra ny tavany aminareo ny Jehovah ka menareo fiadanana amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina amen mahazo toerana kely vetivety de zara fahasoavana zavatra anankiray tiako zaraina amitsika ndaotsika teny hitondra mbavaka mba ho vita vetivety ny centre satria
ao anatin'io tsy afaka manao programma tsara tsika raha tsy vita ny toby rehefa vita zany ny toby a izy io tsyna tsy avelan'i jesosy mikatona ao anatin'ny 48 heures alina sy atoandro dia misy fanompona miodina foana tena tsy ory fanompona tsononareo reo raha vita io tena sa mahazo micro daholo amen satria latsinainy mandrapatonga ny talata misy fotoana atoandro fampaherezana misy fotoana arivo fampaherezana misy fiankofana sy vavaka tsy mijanona tsy mahazo mangina ny afo tsy io le afo tsy maty mihitsy eo amin'ny alitara mandra-piveriny jesosy amin'izay amen ndretrarehetra na tanorana izy misy misy groupe d'intercession zany tena tenen'ny tompo mihitsiny tsy mahazo kely zany fa reo tena io mivavaka ho an'ny asa fanompona mifanosoana fanomana fiverenana jesosy mivavaka ho amin'ny fiangonana rehetra eto ambonin'ny tany amen ny firehetan'ny afo mandra-piveriny jesosy zao tsy tokony ny fiangonana tsy tokony isy parti zany hoe zay miaraka amin'ny anina zany tsisy miaraka amin'olona zany nareo tsy ondroko ondrony jesosy nareo amen midika an'izay mivavaka tsika ho an'ny rehetrarehetra zay ondrony jesosy tsy aika navaka na ny fiangonana izy na ny fiangonana izy mba hatena ho voaomana tsara na mpitandrina nizany izy tena hoe tsika mifotsika manontolo mba hitsena sy omana ho amin'ny fiverenan'i jesosy any amin'ny raha hoan'lany teka mafy be ho an'ny tompo amen efa nahitan'le toerana izany nahitan'le toerana zao maly tany amin'ny fitsangatsangana mba tsangana nareo zao mbola be debe ka iny tsy nahitan'le toerana zao ary amena sansandretsika amin'le ndio de pentecôte ary amen alleloia ohatrany hoe mieritreritra kely an'le ndio de pentecôte aloha anankiroa ihany ny eritreretiko an'le izy na anao réservation tsika na lamanga parka na jerevana ny ina moa ny eo amin'ny centre ihany fa ohatrany hoe mba tiako ivelatra kokoa ndray tsika mba miaraka any amina toerana anankiray malalaka kokoa na lamanga parka naovana réservation mialoha dia any misy ndretrarehetra dia mba afaka tsika menakafy mba migalabina mitoeraka malalaka kokoa indray mivavaka sy manao zavatretrarehetra fa hita eo fa ny fandaminana moa zany dia mbola apetraka mimpiandraikitra ihany koa sy ny mpiara-mivavaka eo dia zay lany eo a lany era lany telona lany sitraka ny anankiray